ny fandaminana riavana dia Romanina toko fahadimy folo andininy fahafito A no andraisana ny anjara toroteny ho antsika izao. Romanina toko fahadimy folo andininy fahafito A. Efa novakina ho antsika teo ny Romanina toko fahadimy folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Fa initsika averina zao ny andininy fahafito A amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo. Amen. Faly arahaba antsika rehetra fianakavimbeny ny FFPM tonga eto amin'ity trano fiangonana amin'ny FJKM Andravoahangy fivavahana ity amin'izao alahadin'ny FFPM amin'ny taona 2024 izao. Ny olana momban'ny fifandraisana dia tsy olan'ny taona 2013 ihany fa olana hatrany amin'ny taonjato voalohany tamin'ny niorenan'ny fiangonana. Raha ny marina dia azo lazaina hoe ity olan'ny fifandraisana ity dia teraka noho ny faharavan'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fidiran'ny fahotana. Ary zany no anindriana anaovana tsipika manokana ao amin'ny fampianaran'ny fiangonana ny amin'ny herin'ity fahotana nolovana ity, mandrava zavatra betsaka. Hany ka na dia efa tanteraka aza ny asa-panavotana rehetra nataon'i Jesosy ary tafaorina somatsara ny fiangonana dia ino fa miditra manimba ny fiainan'ny fiangonana koa ity olan'ny fifandraisana ity. Isan'izay ny sedra izany karazan'olana izany ny fiangonana tany Roma. Araka ny fantatra dia manoratra izao taratasy izao ny apôstôly Paoly mba hanampy ny kristianina hiala amin'izany olana ara-pifandraisana izany. Ny kristianina voalohany teraka teo amin'ny tontolon'ny jiosy, izany hoe ireo jiosy tonga kristianina. Fa ny fitaran'ny fiangonana isan'izany ny fahatongavan'ny fiangonana ny fiorenan'ny fiangonana tany Roma dia nampisy koa ireo jentilisa tonga kristianina. Izay ombonany dia ny maha kristianina azy fa ny olana hatreny
mavesa-danja ny mahajiosy ny jiosy ary manana ny toerany ny mahajentilisa ny jentilisa. Ka raha misy ny tsy fitoviam-pijery, mety ho fifamaliana, mety ho fifandirana, ary manosika ny apôstôly Paoly hanoro hevitra, hitaiza, hananatra, hanabe, ka manoratra izao taratasy izao, dia ny ampitodika ny hoe lehibe lavitra ny maha-kristianina antsika, manana toerana ambony kokoa Kristy toy izay ny naha jentilisa antsika na ny naha jiosy antsika. Ary amin'izany dia mitodika na mitarika makany amin'ny fampifanantonana, makao amin'ny fampiombonana, mitarika eo amin'ny fampiraisana izay hitarihin'ny fanahy ny apôstôly Paoly mitondra izao fampianarana eny fananarana aza mba hamelomana ny fiangonana izao. Amin'izany indrindra no ilazana mazava fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Ity fisarahana entin'ny mahajentilisa na mahajiosy sy izay rehetra mifamatika amin'izany ity no antsoina hoe Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Ary dia tarina amin'ny hoe mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny fisiana zany fiombonana, firaisana, manandratra avo any Kristy fa tsy manome lanja ny nahajentilisa sy ny mombamomba azy na ny naha jiosy sy ny mombamomba azy, dia hoy ny tenin'Andriamanitra, koa mifandraisa ianareo vokatra amin'izay ananana fiombonana ao amin'ny Kristy, fa tsy zavatra hafa, tsy zavatra avy amin'ny velany, fa zavatra avy ao anaty, no ilazany hoe koa mifandraisa ianareo. Ity dia milaza mazava tsara ny vesatry ny olany fifandraisana, ka manakina na dia ny maha-kristianina azy. Ary zava-nisy namakivaky ny tantara izany, fa tsy hoe zava-nisy ho an'ny fiangonana tany Roma ihany. Izany no isian'ny fananarana sy fampianarana, ka manao hoe koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo. Tsy ataotsika hoe ny modely ny fifandraisana tsara, fa manjary zavatra ianarana zany fa tsy fiaina. Fa lazaina mazava hoe ny fiainan'i Kristy sy ny fifandraisana entin'izany no iantsonan'ny kristianina hanana izany fifandraisana vaovao izany. Izao zany nandraisan'i Kristy ny mpanota izany. Izao zany nandraisan'i Kristy ny fiangonana izany. Nao jentilisa izy
na jiosy izy dia samy faharatsiny, samy tsy fahamendrehana, samy mpanoka izy rehetra no nanaovan'ity Kristy ity fanehoana ny fitiavana lehibe, nanolorany ny fitiavana manontolo, nanaovany sorona ny ainy ary sy fanomezana ety ivelany fa fanavaozana ny fo sy ny saina. Ary zany indrindra no lazain'ny Paoly eto, Kristy miditra ao amin'ny saina, Kristy miditra ao amin'ny fo, mamboatra, manavao izany fo sy saina izany. Ary io eniky ny fifandraisana ananan'i Kristy mandray izay maty hanome fiainana, mandray izay ratsy hahatonga azy ho tsara. Io no tondroiny eto hoe endriky ny fifandraisan'ny kristianina, fifandraisan'ny fiangonana, ka tsy ny maha izy azy ny jentilisa na ny maha izy azy ny jiosy, fa ilay asa lehibe nataony Kristy ao amin'ny fo sy ny saina ka manavao, mamboatra, manova hialana amin'ilay olan'ny fifandraisana mampisitokotoko, mampizarazara, atongavana amin'ilay fifandraisana mampiombona, amin'ilay fifandraisana mampiray. Zava-dehibe loatra ity asa no tanterahan'i Jesosy ary atolony ho fiainan'ny mino tsirairay, ho fiainan'ny fiangonana. Ny tantara no milaza fa tamin'izany fotoan'izany tena ny famono na ny samy kristianina azy vokatra izay fanandratana ny fahasamihafana izay. Ny tantara no milaza fa tamin'ny fotoan'andro dia voarara ary tsy azo natao na ny fanambady azy nefa samy kristianina. Isaorantsika any Kristy mpanjakatsika fa tsy izany io no eniky ny fifandraisantsika ankehitriny. Na inona mety ho eniky ny fahasamihafana dia tsy amin'izany midingana iariarian'ny fifandrafina sy ny fifamelezana izany ny fiangonantsika. Tsy asantsika koa nefa izany fa mbola asa no tanterahan'i Kristy mpanjakatsika tokoa. Fa na dia tsy miaina izany tontolo sy rivo-pifandraisana ny aina ny fiangonana tany aloha izany isika, dia mbola misy dingana, misy ezaka atao isian'ny fifanantonana bebe kokoa hatrany, isian'ny fifankahazahoana-po bebe kokoa hatrany. Misy dingana ho zany satria mbola tsy azontsika ny fahatanteran'izany. Kanefa tsy dingana izay ataontsika amin'ny herin'ny tenantsika izany, fa dingana izay hitarian'ny fanahy masina antsika ary velomantsika amin'ny fiainana marina ao amin'ny Kristy. Io no zavatra lehibe.
vao navita ny fivoriana fahasivy amin'ny 30 ny komity mpendraiky ny sinoda lehibe ny fiangonana loterana malagasy ny farana tamin'ny herin'ny androany teny Mahamasina. Anankiray amin'ny lahadinika naroso teo anatrehan'io komity io ny olana samihafa nentinareo filohan'ny sinoda-paritany avy amin'ny toerana samihafa nanolotra ny hoe miatrika ireto fahasairanana reto zahay any an-toerana any. Anankiray amin'ireo niendriky ny fifandraisan'ny FLM sy ny FJKM dia hoy ny navalin'ny komity atolory ny komity protestanta hivory any mahajanga tsy hoela reo mba hahafahana mamany olana misoroka ny olana ananatsika ny atao hoe fifandraisana, fifaneraserana, fiombonana amin'izay tarihan'ny fanahy masina antsika. Inoko maromaro na tsy eto ampelantanako azy fa tsy lalatokana tahaka izay nandraisana izany taratasy na fitaraina amin'izany no misy fa anoany ho fantatra mendala dia misy koa ho fitaraina ho fampahafantarana ataon'ny havany FJKM ny amin'izay mety ho fahasairanana amin'izay enti-pifandraisana ataon'ny FLM any fa nahoinina endrika isehoany zany fahasairanany zany dia izao nambara ny tenin'Andriamanitra koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo. Sy ny fahaizana mifeky ny teknôlôjia na ny siansy ny fifandraisana no mitondra vahaolana fa ny fiainantsika ny fiainana kristianina marina ao amin'ny Kristy ilay manavao antsika amin'ny fiainantsika isanandro. Ary nao be nao kely nao maivana nao mavesatra ny akony zany olana ara-pifandraisana samihafa zany dia tsy ireny no ife sy anjaka ary hanapaka fa Kristy lay lohan'ny fiangonana, Kristy lay any ireny ny fiangonana, Kristy ilay manatanteraka ny fampimbonana no hitaona hitarika ny kristianina tsirairay hiain'izany fiombonana masina izany no hitarika ny fiangonana ho velo sy hitombo ary velatra amin'izany fiombonana masina izany sy mijanona ho fampaherezana, fananarana, fampianarana ho an'ny fiangonana tany Roma fa izany fa mitodika indrindra amin'ny fiainan'ny kristianina malagasy tsirairay fa mitodika indrindra amin'ny fiainan'ny fiangonana amin'izay ananatsika ny fiombonana eto anivo ny fiangonana protestanta, amin'izay ananatsika ny fiombonana eto anivo ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Fa amin'izay tomboantsika sy velarantsika amin'izany fiainana ny fiombonana izany no anehoana sy ampiareriana mazava any Kristy mpanjakatsika tsy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ihany fa eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina manontolo. Ary fotoana izao tandrify indrindra hitenenan'Andriamanitra izany teny velona izany isian'izay fanavaoza ataony fanahy masina ao amintsika tsirairay mba ahafahan'Andriamanitra manavao ity firenena ity mba tsy hatongatsika hifanilika sy hifanometsiny fa hatongatsika hifanampy amin'izay anatonana ny hazo fijaliana handraisana izany asa masin'i Kristy ho an'ny fiainantsika izany ka tsy hanavotana ny fiainantsika tsirairay ihany na
hamonjena ny fiainan'ny fiangonana ihany sy ny fiainantsika eto anivon'ny FFPM ihany fa izay ahafahantsika miaina koa na adiny eto anivon'ny FFKM azy mba hisy vokatra eto amin'ity firenena ity izany fiainantsika ao amin'ny Kristy manavao antsika manavao ny fifandraisantsika manavao ny fiangonantsika fa raha izany no marina raha izany no miseho eo amin'ny fiainantsika amiko tsy mandany andro amin'ny raharahany fampiavana-pirenena akory isika fa tena lany andro sy fotoana lany hery amin'izany isika satria misy vesaka hafa mihoatra noho izay entiny Kristy manjaka sy manapaka izao teny velona ambarin'Andriamanitra izao hanavao ny fiainantsika tsirairay hanavao ny fiainan'ny fiangonana eny hanavao ny fiainan'ity firenena ity mba ahafahantsika miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra finaritra sy sambatra na dia eto an-tany azy voninahitra ny n'Andriamanitra isanakary masina amen ivavaka isika sotranao zahay ry fanahy masin'Andriamanitra velonao ny amin'izany teninao zany zany asanao zany vonjeo tokoa ny tsirairay aminay ny fiangonana misy anay ny tanindrazanay mba hiaina izany fifandraisana marina tahaka ny nandraisanao Kristianay zany mba ho fiainam-pitiava androahanao ny fitotokoana sy ny fizarazarana andravanao ny hery ny fifampiandaniana ary anafoanana ny fanahin'ny ady ampanjaka ny fiadanana eto anivon'ny fiangonanao eto amin'ity tanindrazana malalana ity amin'ny anaran'i Jesosy tomponay amen